Ho an'ny taranja baolina lavalava indray na ny taranja rugby dia tsara fanombohana avokoa ireo filiovana lehibe nandritra ny andro voalohany eo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara na ny Gold top 20 fa na dia dina arahantsika miaraka amin'ny namana Norbert Kotomalala amin'ity hariva ity ny fionana teo amin'ny ekipan'ny Tamanosibe sy ny ekipan'ny Savonnerie Tropicale. Tsara fanombohana ny 3FP, ny FDP Antotapenaka 3F Iambalavao-Sotry ary ny Savonnerie Tropicale nandritra ny andro voalohany omaly sabotsy ao anatin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Gold top 20 taranja baolina lavalava. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny Tamma manao akanjo mainty sy ny Savonnerie Tropicale manao mavo. Tany amin'ny 2 minitra tsy iravana vao tafavoaka mpandresy ny Savonnerie Tropicale tamin'ny 13 rehefa tafaporitsaka iradona laharana fahafolon'ny STM izay nanatitra ny baolina nenti-tanana teo ambanin'ny Aintso ka nitokony ny STM 7 izay nalasa nisany ho 10. Ny adiny lalao ary ny fandanjatsara ny rotota teo amin'ny lafin'ny tanjaka sy ny teknika. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nisaraka Atsahala 3-3 ny rotota izay samy nahatsara hors-jeu iray avy. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy nisy nisotro ranontsony ny lalao fa samy mitoto tao anaty avant. Ny anahery vaika araka izany ny fifandomana ka nivoaka ny karatra mena. Mpilalao roa ho an'ny Tamma manao azy izay karatra mena izay, ray kosa ho an'ny Savonnerie Tropicale. Hita ho nanimba ny lalaon'ny rotota tamin'ity fihaonana ity ny tsy fahampinisa teny ambony kianja. Toy izao ireo vokatra hafa nandritra ity lalao toto-tsaina omaly sabotsy ity. Ny FTP Antotapenaka nandresy ny 15 fahana pasika tamin'ny 7/9/20. Ny 3FP nanamontsana ny 3F5 tamin'ny Ambotsiry tamin'ny 7/20 no 1/20 ary ny 3F Iambalavao-Sotry nandresy ny USA Nakady Fotsy 4/20 no 2/20.